Voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Cœur crieux de joie, Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro faly midera sy mankalaza ny anaranao izahay amin'ity maraina ity. Noho ny tantananao anay, noho ny arovanao anay, ary dia mbola afaka manatona anao, midera sy manome voninahitra aminao amin'ity sabata ity. Misaotra Tompo no ireo tombontsoa sy fahasoavana izay tsy takatry ny sainay atobakao eo amin'ny fiainanay. Tsy andanin'izany nefa tsy miafina aminao ny tsy fahaizanay makasitraka anao na teo amin'ny fomba fiteninay zany na teo amin'ny fomba fihetsikay. Angatany famelana aminao zany. Sasao madio zay ho afa-keloka. Andeha diovy ho afa-pahotana ka mba ho afaka ireo efitra zay mampisaraka anay aminao amin'ity maraina ity. Dia mangataka ny fanahinao izahay mba hitoetra eto ampovoanay. Anokatra ny fonay ahafahanay mandray ny teny avy aminao. Mitenena Jehovah fa indreto izahay mpanomponao vonona ny ainanao. Tsy adina koa mitrotra mbavaka ireo namanay, ireo havanay tapaka sy namana izay tsy salama. Ao koa ireo izay ao anatin'ny fahoriana, ao ireo izay tratry ny aretina. Tompo, ampy mizara ny fahasoavanao. Ary dia aoka ho tsapanay fa na eo aza izany rehetra izany, dia tsapanay fa eo anivonay ianao ary manao izay rehetra azonao atao, manao fahagagana mihitsy aza mba ahafahanay mampifatoka ny saina maneritreritray eo amin'ny seza fiandriananao. Ankininay sapetraka amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Miaraba antsika tsirairay avy any tokantrano any. Miaraba tonga soa fa sabata ny andro androany. Eny sarotra tokoa izao ny ady andreantsika. Ny olana mifafy ny andro mangatsika. Koa samy miaro tena ary. Fa ny aretina nge masika. Nefa sitrako tokoa raha mba tafiona teto sika. Miaraba ray aman-dreny, miaraba ry zoky zandry. Na dia eo ary zany rehetra zany dia
andeha aseho antsika androany fa tsy anaiky resiny aretina isika, tsy anaiky horesiny zany toe-javatra izany isika, fa mbola vonona kosa hiaraka idera, hiaraka hira, hiaraka anandratravo ny anaran'ilay mpahary atsika. Ka izao manam-bahiny ianao androany, fantatrao ve zany? Ny vahininao androany dia tsy izahay eto amin'ny écran fa i Jesosy izay efa ela nandondomba baravarana ny fonao. Dia raiso ary izy androany ampandrosoa eo anatin'ny tokantranonao zany Jesosy izany, ary aza melana raha tsy feno fitahiny ianao raha tsy feno fanahy masina ianao dia aza melana izany Jesosy zany. Tsy andry elatsony ary aho fa andao hiaraka hira, tononkira no asehonay fa hoesorina ny sary. Tsy adino koa anefa androany ny hivavaka ho an'ireo izay marary, ho tsaroana ianao ary tsarovy fa na mamay azy ianao dia Jesosy tsy manary. Dia te hirarosoanao amin'izao sabaty izao ho tahina anie ianao sy ny tokantranonao toy ny diera maniry rano. Tony diera maniry rano ao anony tompo no faniry ny fanaiko anao tompo aizay anao maniry anao tompo ny fanay ny etaeta afao aza ela ry tompo fanganaza ela fangana ianao ravina re tongava tompo ela be no miandry ny olonao omeo ny herinao sy horesy izay ravina re tongava tompo maniranao tompo ny fanay maniry ao naminao maro ny zavatry izay mampanay tompo aizay anao efa ela no ny andrasako anao tompo mba hiantrao ave fangana hiantrao ity zanakao tompo tongavy anao ravina re tongava tompo ela be no miandry ny olonao omeo ny herinao sy horesy izay ravina re tongava tompo mbola tohizantsika hatrany zany fiderana mahafinaritra be zany tohizantsika amin'ny fofeny fifaliana satria miteny tery am-piandohany namantsika Osiaty hoe masika ny aretina dia be dia be amintsika koa no mandeha maka an'ireny hoe assurance ireny nefa ny zavatra tokony ho fantatrintsika androany tena manana mpiaro-tsika, manana mpiantoka tena azo antoka tanteraka ary tsy voafetra ny zavatra omeny antsika dia tsy zany fa ilay Andriamanitra ary ananantsika izy manatsakaiza tokoa tsika manana anazy koa atsoa izy na inona mandalo aminao na misy alahelo na misy fahoriana na misy fifaliana dia antsoy foana izy fa eo akaikinao eo hatrany andao ary irentsika ity
Manatsaka izy ao amin'ny firana fa 480 Manansakai zavianyandanitsau piaradi sitena tukikiu zay mampifalikana maniny talau izy no je sonandray ny foko Tsaikuiza ilusa hantuanai mamakini luasa maizina hampiaini mahitani fiarahanai mamonjini lalambulamena Sayenizai tsy fantatro fatiny ao mandrapandre fa izy madio ai nanantonao ka de noraisiny tokoa izy izao no mitantananai saikoiza iluza hanzoanai mamakiny luasa maizina hampiainy mahitany fiarahanai mamonjiny lalambulamena Satsika dia tonga amin'ny fotoana hamakina ny vaky teny fototra koa manasa anao zahay mba hanokatra ny baibolinao indray na amin'ny baiboly taratasy izany na amin'ny telefona izay anananao dia hiara-mamaky tsika ao amin'ny Jaona toko 7 andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona toko 7 andiny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Rehefa hitantsika izany dia araka mamaky tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandrata Mose sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no hitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Je vous invite maintenant à aller dans Jean 6, versets 32 et 33. Au nom de Jésus, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Izao dia tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana manokana indray isika dia ny mahakasika ny
fanatitra sy ny ampafolony izany. Iarahantsika malala fa any tokantranotsika amin'izao fotoana izao ho an'ny fiangonana eto an-toerana zany, kanefa izany tsy anakana antsika tsy anome sy amerina ny ampafolon'i Jehova izay sombony amin'ireo fitahiana izay nomeny antsika. Misy tantara anankiray ao amin'ny bokin'ny Genesisy ao. Genesisy toko fa 14, manasa anao zany raha manana baiboly ianao dia mba hanokatra izay voalaza ao amin'izany Genesisy toko fa 14. Fitianiko ilay tantara. Rehefa miady tamin'ny andro taloha dia rehefa mandresy ny fanjakana anankiray dia alain'ireo mpandresy ho lasa babony ny olona ao amin'ilay tanàna. Ary tsy vitan'izany ihany fa alain'ilay mpandresy ihany koa ny fananana rehetra ao amin'izany tanàna izany. Izay indrindra no zavatra nitranga teto tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma sy Gomora ary koa ireo firenena hafa. Rehefa lasa babo ary ireto firenenan'ny Sodoma ireto dia nisy anankiray taminazy ireo tafatsoka ary nandeha nilaza tany amin'ny Abrahama. I Abrahama izay tsy niaraka firenena sy toerana taminazy ireo. Ity olona tafatsoka ity rehefa tonga dia nanome ny tatitra tany amin'ny Abrahama fa resy ny firenena Sodoma ary lasa ny babo ny olona rehetra tao aminy ary ihany koa lasa babo ny fananan'izy ireo. Tsy vitan'izany fa anisan'ny napetsika ny Abrahama ny fony dia nisy tamin'ireo zanatra lahy izay lota izany petraka tao Sodoma, irahantsika mahafantatra ny tantara, lasa babo tany ihany koa. Rehefa nahare izany Abrahama dia nanainga ka nandeha niady ho an'ireo firenena nahababon'ny firenena antsoina hoe Sodoma ireo. Rehefa nandeha niady Abrahama dia naresy ary azony daholo ilay fananana izay lasan'ireo fahavalo ireo. Tsy vitan'izany fa azony ihany koa ny zana-dralahany. Izao voalaza ao amin'ny 17 ao anatin'ity Genesisy toko 14 ity. 17 azafady. Dia nivoaka ny mpanjakan'ny Sodoma hitsenan'i Abrahama teo an-dohasa any Savy. Lohasahan'ny mpanjaka izany. Rehefa niverina izy avy nandresy any Kedorlaomera sy ireo mpanjaka nomba azy. Ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra i Abrahama dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana Andriamanitra avo indrindra izay efa nanototra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia jereo ange fihetsika Abrahama eto ao anatin'ny 20 ihany. Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra tamin'izany. I Melkizedeka zany. Zavatra tiako hisarihana ny saintsika eto fa na dia efa antitra aza i Abrahama na dia efa nandresy ary izy dia tsy adinony ny namerina ny ampafolon'i Jehova nomeny an'i Melkizedeka izany ampafolony izany. Dia izao misy zavatra somary mahaliana kely eo amin'ny 11. Izao nge voalaza ndreka vakitsika. Ary ny mpanjakan'ny Sodoma tamin'ny Abrahama omeo ahy ny olona fa ny fananana ento ihany ho anao. Izay zany ny tenin'ity mpanjakan'ny Sodoma ity.
dia zao no navalina abrahama anazy andiny faharoa amby 20 fa hoy abrahama tamin'ny mpanjakany sodoma izaho efa nanangatanana tamin'i Jehova andriamanitra avo indrindra izay nahary ny lanitra sy ny tany fa tsy handray na taretra na fekapa aza amin'izay rehetra mety ho anao fandrao ataonao izao no nampanankarena ny Abrahama. Efa nitolorana zany tenenin'ity mpanjakany Sodoma ty Abrahama teto hoe lay olona ihany averina amiko fa ny arena rehetrarehetra azondry zareo tato amiko alay voanao. Dia niteny Abrahama hoe tsy handray an'izany fa anao ireo dia alay voanao daholo. Zavatra tiako lazaina eto ry havana dia zao, natoky an'Andriamanitra Abrahama fa tsy natoky olona izy, ka na dia nomena ho azy aza ny fananana dia tsy niraisiny izany, fa mino an'Andriamanitra izy fa Andriamanitra ny mpanome zavatra rehetra. Ka amin'ity an'ity manasa anao mba atoky tahaka ny Abrahama ohatr'izany ihany koa, fa mino fa hanome antsika ny zavatra rehetra Andriamanitra. Tompany momba antsika eo ampanaovantsika ny fanatitra dia eno fianjava-maneno fo isika rehefa izany dia hisy vavaka atao avy eo. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray tsara sy masina indrindra ny an-danitra dia rainay ny anaranao satria lehibe ianao. Lehibe ary tompony ny zavatra rehetra ianao. Ianao no nahary anay, ianao nahary ny lanitra sy ny tany, nanome fofinaina anay. Tsy vitan'izany fa nanolotra ihany koa ianao an' Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba ho fanatitra ny amin'ny hotanay. Fitiavana manao ahoana re zany Jesosy io. Ankehitriny dia indro zahay tonga mamerina ny ampafolony sy fanatitra sombony tamin'ny fitahiana izay nomenao anay. Raisy tompo izany mba ho antra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao, ary indrindra ho fantarana ny ambainday ny asanao. Dia tsy izany ihany fa ny tenanay dia indro koa raha sitrakao dia atolotray ho fanatitra velona, masina sy ho akasitrahanao. Avelao zay atoky tahaka ny Abrahama, fa ianao dia mpanome soa, mpanome ny tsara, mpanome ny zavatra rehetra, ka aza avelanao irenireny sy anjenjeny izahay hitady zavatsoa amin'ny toerana hafa, amin'ny zavatra hafa, fa avelao zay antoraka aminao ary andrandranao amin'ny fiainanay. Dia menoa ny vavaka i Jesosy io, fa tonononay izany noho ny amin'ny anaranao irery any. Amen. Amen. Bonjour à tous, bonjour aux enfants et bonjour aussi aux parents, aux plus grands, aux adultes. Bonjour aux jeunes qui sont là aussi sur le Zoom. Alors aujourd'hui, mon histoire va parler d'un trésor. Mais tout d'abord, j'aurais aimé savoir si vous avez déjà fait une chasse au trésor.
Si oui, vous pouvez répondre chez vous. Sinon, vous pouvez aussi répondre si, par exemple, vous aimeriez faire une chasse au trésor un jour. Parce que la chasse au trésor d'aujourd'hui, ça va parler de la chasse au trésor qu'on fait dans notre vie quotidienne. Mais tout d'abord, j'ai besoin de savoir, pour faire une chasse au trésor, de quoi avons-nous besoin? Donc vous pouvez répondre à la maison de quoi vous avez besoin pour faire une chasse au trésor. Je pense qu'on a besoin de plusieurs matériels. J'ai fait une petite liste. Alors moi, si je vais faire une chasse au trésor, j'emmènerai avec moi une boussole, ensuite une carte de l'endroit, des indications. Il faut qu'il y ait des indications aussi pour pouvoir trouver le trésor. Et aussi un sac de survie si c'est une très longue chasse au trésor. Donc il me faut 3 choses essentielles. La boussole, la carte, les indications et le sac de survie. Et est-ce qu'on peut aller à une chasse au trésor sans l'un de ces éléments? Par exemple, sans la boussole ou sans la carte. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Moi, je me suis posé la question et je me suis dit, bien sûr, c'est tout à fait possible. On peut par exemple partir dans une chasse au trésor sans prendre de boussole. On peut partir dans une chasse au trésor sans indication. Mais par contre, la chasse au trésor, elle va être beaucoup plus longue et beaucoup plus dure. Et qu'est-ce qu'on ressent après avoir trouvé le fameux trésor qu'on recherchait? On est joyeux, on est content, on a envie de recommencer cette chasse au trésor. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est que nous, on cherche un trésor. Aujourd'hui, maintenant, chacun d'entre vous, que ce soit les petits ou les plus grands, on cherche tous le même trésor. Et il nous faut aussi des éléments pour faire cette chasse au trésor. Il nous faut une boussole, qui est le Saint-Esprit, qui va nous guider. Il nous faut la carte, qui sera la Bible. Il nous faut les indications, qui sont le chemin de la vie. Et il nous faut le sac de survie, qui est le plus important, qui est Jésus. Car sans Jésus, on pourrait peut-être on pourrait ne plus avoir de force, on pourrait ne plus avoir de motivation. Mais si notre seule survie, Jésus, est avec nous, alors on est sûr d'y arriver à notre trésor. Et quel trésor vous pensez qu'on est en train de chercher? On cherche quel trésor? Est-ce que c'est un trésor, un grand trésor? Est-ce que c'est un petit trésor? Est-ce que si vous avez des réponses, vous pouvez répondre à la maison de quel trésor on parle? Mais ici, là, maintenant, on cherche le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le trésor qu'on est tous en train de chercher. Et j'aimerais vous partager un verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33. Si vous avez une Bible près de vous, ou si vous pouvez demander à vos parents de vous passer une Bible ou de vous aider à chercher ce verset qui se trouve dans Matthieu 6, verset 33, et qui dit, au nom de Jésus, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. » Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et ce que Dieu demande, il vous donnera le reste en plus. Amen. J'espère que cette histoire vous a plu, et j'espère que vous vous munirez de tous ces éléments pour trouver le royaume des cieux, c'est-à-dire de la boussole, de la carte, des indications et du sac de survie, qui est notre Saint-Esprit, notre Bible, le chemin de la vie et Jésus. J'espère que vous allez retenir tout ça et on se retrouve au sabbat prochain. Bon sabbat! Maintenant, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit moment pour ce chant spécial que nous allons vous chanter. J'aimerais que dans ce chant, vous puissiez considérer ce chant comme un chant de prière, un chant où vous remerciez Dieu, vous remerciez le Seigneur de tout ce qu'il a pu faire. Ça peut être pour la semaine, pour le travail, pour des bénédictions qu'il vous a données tout au long de cette semaine.
que vraiment vous puissiez prendre en considération les bienfaits qu'il vous donne chaque jour. Et dans ce chant qui est Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le Père dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Hiara-manondrika alohantsika hivavaka isika alohan'ny hanongafantsika ny tenin'Andriamanitra. Raha inay izay ny an-danitro, hanokatra ny teninao izahay. Hiaino ny teninao izahay. Himpangino izay rehetra atao anatinay. Ka mety hisakana anay tsy handray, tsy handrezana feonao izany. Noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
inona reny ny tranga raha toa ka tsy teraka Jesosy. Akalaza ny fetin'ny krismasy izao tontolo izao, kristianina na ny tsy kristianina ihany koa. Ady averiko fa fotoana mety androany mba ahafahantsika mandinika sy mamakafaka ny amin'ny toerana izay tokony hisy atsika ama-kristianina adventista mahazanak'Andriamanitra antsika ihany koa. Raha ny tokony ho izy, raha ny toetra, raha ny fisainana, raha ny fihetsika, ny fiainantsika olombelona ny jerena, dia tsy tokony hanaiky hitafy ny maha olombelona, tsy tokony ho nisy ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra tetỳ an-tany, izany hoe tsy tokony ho nisy ny Noely, krismasy. Miara-manaiky isika rehetra fa tsy teraka tamin'ny 25 Desambra Jesosy. Na zany na sy zany aza hoe ateo hoe eo am-piomanana kalaza zany fety zany ny tontolo misy atsika. Ary dia averiko fa fotoana mety tokony hijorotsika ho vavolombelon'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Andriamanitra ilay nanome ny zanany lahatokana mba hamonjy sy hanavotra atsika. Raha mamaky ny amin'ny testamenta taloha isika, dia tsikatra fa nandritry ny 2000 taona voatantara imbetsaka ao ny fanesesy ireo fahadisoana nataon'ny zanak'Israely. Tsy ho vakitsika ireo toko sy andinina ireo fa ary natao ny fanisana 50 no lazain'ny boky ny mpanjaka sy ny boky ny mpitsara ny fehezanteny manao hoe ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy teo imason'i Jehova. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy teo imason'i Jehova. Teo tokoa ny nandaozan'izy ireo an'Andriamanitra. Teo koa ny fanaranam-pon'izy ireo tamin'ny fanompoan-tsampy. Ireo fihetsika ireo dia tokony hahatonga an'Andriamanitra ho tezitra ka hiova hevitra tsy hanatanteraka ny mpilanina ny famonjena izay efa nomaniny ho an'ny zanak'olombelona. Tandremo anefa. Tandremo, aoka tsy ho faly sy ho mailaka hanome tsiny avy hatrany ny zanak'Israely isika. Raha zohina koa mantsy ny tantaran'ny fiangonana kristianina, dia azo lazaina koa ho tsy nahavita azy koa isika kristianina. Jereo ohatra ny tantaran'ny croisade. Raha fitinina ny croisade dia fanafihana intsivy 9 fois nataon'ireo kristianina eropeanina tamin'ny fotoanan'ny moyen âge niady tamin'ireo musulmane mba hanafaka ny Jerosalema, ilay tanàna masina. Tamin'ny taona 479 fotsiny ohatra dia musulmane 3,000 no nitapahan-doha, lehilahy, vehivavy, ankizy. Ankoatr'izany tsy namono fotsiny ireo miaramila kristiana fa nandroba ihany koa, ary ireo izay tsy namoy ny ainy tamin'izany dia noterena mba hivadika ho kristianina. Raha ny tantaran'ny Frantsa indray ny jerena, asa efa hainareo fantatsika koa ny tantaran'ny Saint Barthélemy izay nanenjehana mafy ny protestanta tamin'ny taona 1770 dia 3 alina ireo protestanta no vonoin'ny katolika nanerana ny Frantsa. Kristianina namono ireo musulmane no hitantsika tery aloha, dia eto indray kristianina mamono kristianina. Ankoatra ny tantaran'ny Saint Barthélemy dia nisy koa ny inquisition tamin'ny siècle fa 17. Nenjen'ny katolika ireo vaudois sy cathare
zay nolazaina tamin'izany fotoana zany a fa sekta nomelohana sy nenjena izy ireo satria manohitra ny eglizy sady tsy manaja ny fotom-pinoana mandoa lamandy no sazy ny sasany tamin'izy ireo ary tao ny sasany a nalaina ankeriny ny konfiskena ny fananany nisy koa voaeloko ho faty vao tsy ela akory tetsy Irlande ny farana tamin'ny taona 7 teo eo ny ady mpivavahana nisy teo amin'ny katolika sy ny protestanta tany amin'izany toerana izany naharitra 30 taona izany ady izany ary 3 teo eo no maty vokatra izany tsy lazana intsony ankoatran'izay ny tsy firaiana ny fitsilamin-damoana ny fangatsiahana ary ny fatorian'ny fiangonana kristianina mazava arak'izany ry havana fa tsy ny vahoaka Israely ihany fa na isika koa anie ka nanao atsirambana sy tsy nahavita ny adiditsika raha mibanjina ny tantaran'ny zanak'Israely sy ny fiangonana kristianina ka variana mitsikera ny fahadisoan'ny sasany sy ireo zavatra tsy mety nataon'izy ireo miteny mafy antsika mananatra ary mananatra antsika ny tompo amin'ity marain'ity ka manao hoe ary ianao jereo ny fiainanao todio ny toetranao mba natoky ve ianao nandritra ireo fiainanao tamin'ny lasa rehetra alohan'ny hanomezanao tsiny sy hitsaranao ny vahoaka Israely na ireo kristianina zay velona tamin'ireo taonjato lasa ianao io ve mino amarina ianao io ve mba nankatoa ianao io ve mba nanaiky ho ambany fitariako sy fitantanako fa inona tokoa moa ry havana ny tena olana sy indro kely eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika inona ny indro kely inona ny olana tsy ampy fahalalana ve isika sa tsy manana baiboly ny zanak'Israely fahizay ohatra dia nanana an'ireo boky 5 Genesis, Exodus, Leviticus, Deutéronomie, Torah no ny antsony azy teo keo ireo boky ny mpaminany sy ny fampianaran'ireo dokotera mpahay-lalàna tamin'izany fotoana izany ary isika ireo kristianina zay ny aloha lalana antsika akoatra ny baiboly zay teo am-pelantanan'izy ireo raha angonina koa zay rehetra voalaza sy voasoratra hatramin'ny joron'ny fiangonana kristianina na koa ireo boky ny soratan'ireo teolojianina nandritra ireo taonjato maro mikasika ny fotom-pinoana sy ny fivavahana kristianina azo antoka fa na trano famakiam-boky iray aza tsy ahafeno an'izany tsy ampy ahafeno an'izany ary isika ianao voataiza ara-tsoratra masina hatramin'ny fahakely ny ankabeazantsika tamin'ny alalan'ny fianarana baiboly amin'ny alalan'ny sekoly sabata andenge mba manaova fanisana kely mba isao kely hoe firy zay ireo toroteny sy fampianarana baiboly zay efa nirenesitsika fantatsika tsara ny atao hoe soratra masina ary ao aza reo sasany amintsika mahay tsy enjery ireo toko sy andininy vitsivitsy na maromaro amin'ny baiboly saingy ny indro kely mba hampiaritsika sy hiainantsika ary hivelomantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ve ireo zavatra zay fantatsika sy haitsika tsy enjery eo amin'ny soratra masina ireo ny indro kely tamin'ny zanak'Israely sy tamin'ny fiangonana kristianina no lesoka eo amintsika koa ankehitriny dia noho isika mahalala sy mahafantatra saingy tsy mampiasa
tsy mampiatra, tsy mivelona amin'ireo zavatra izay fantatsika sy henontsika ireo isika. Asa azonareo amin'izay ngamba ny antony lazako tery am-piandohana hoe raha ny toetra, ny fisainana, ny fihetsika ary ny fiainantsika olombelona no jerena dia tsy tokony ho nisy ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra tetỳ tany. Tsy tokony ho nisy ny Noely. Inona tokoa reny nitranga raha ohatra ka tsy teraka Jesosy? Raha tsy nitafy ny maha olombelona izy. Raha izay tsy firahako sy fanaovako tsinotsinona ary tsy firarahako an'Andriamanitra izay, raha izay tsy fanarahako sy tsy fankatoavako azy izay, raha izay fandikako ny didiny izay, tao reo izay nataoko fanahiniana ary tao reo izay tsy fanahiniana, raha izay faniasiavako sy faniratsirako izay, efa ela Andriamanitra no tokony ho tezitra, tokony ho tofoka sy leo ka nandao sy nanary aho. Raha izany rehetra izany dia tsy tokony ho tonga tetỳ tany Jesosy. Izao nefa ry havana, raha mamaky ny Baiboly hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany isika dia tsy izany no nataon'Andriamanitra. Ao amin'ny testamenta taloha, na dia teo aza ohatra ny fahadisoan'ny Mosesy, izy ilay namono Egiptianina iray dia nanafina azy tao anaty fasika, naharo-po taminy Andriamanitra ary mbola nifidy azy taty aoriana mba ho mpitarika ny zanak'Israely. Fantatsika loatra koa ny tantaran'i Davida mpanjaka, izay sady nangalabadin'olona izy no namono olona. Azo lazaina ho nahavita fahotana mahafaty izany lehilahy izany. Nefa rehefa nanenina mafy sy niaika ny heliny izy, i Davida no anisan'ireo mpanjaka mahery, nahery sy nalaza indrindra teo amin'ny firenen'i Israely. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa indray, nandà intelo ny tompony Petera. Taty aoriana nefa lasa isan'ireo apôstôly izay andry nijoroan'ny fiangonana kristianina voalohany izy. Ary Saoly izay nanenjika mafy ireo kristianina tamin'ny androny, saingy rehefa niova fo izy, lasa Paoly no anarany ary izy ny misionera voalohany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina, no sady koa mpitory filazantsara mahafatrapo. Raha ataon'iray mijery, tsy tokony nafahana tamin'ny fanandevozana ny vahoaka Israely. Tokony niara-ny fahatezen'Andriamanitra Mosesy sy Davida sy Petera ary Saoly. Araka ireo tantaran'ny fiangonana kristianina nandritra ireo taonjato maro ny fandimby izay ny tanisaintsika tery ambony, dia tokony ho ny fahaizan'Andriamanitra ireo izay nilaza azy kristianina nefa nandroba sy nifamono ary namono olona. Ary izaho, ianao, isika, raha izay ratsy rehetra vitantsika izay, raha izay tsy firayana sy tsy firarahana ireo fampitandremana nataon'Andriamanitra tamintsika izay, dia tsy tokony ho eo amin'izao toerana izay misy antsika izao isika. Tokony ho leo sy tezitra tamintsika Andriamanitra, ka tsy nanaiky haniraka ny zanany hitafy ny maha olombelona ho tonga hamonjy antsika. Tsy tokony ho nisy ny Noely ry havana. Miomana dia miomana mafy amin'ny fankalazana izany fety nahaterahan'ny mpamonjy izany izao tontolo izao. Hoy isika teo hoe tsy teraka tamin'ny 25 Desambra Jesosy, fa na izany tsy izany aza mampatsiahy antsika tsirairay avy izany
fa nisy ny Noely, na dia teo azy izany rehetra izany, ary tsy ho takatry ny saintsika mihitsy amin'ny maha-olombelona antsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika tamin'ny nampidinany ny zanany tetỳ an-tany mba hamonjy antsika. Nitazona ny tenin'ny Andriamanitra ary nanatanteraka hatramin'ny farany ny planin'ny famonjena. Andeha averintsika vakiana ireo toko sy andininy anankiroa ao amin'ny filazantsarany Jaona izay nivakiana tamintsika tery am-piandohana. Jaona toko 7, ny andininy 7:10. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra, afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Toy izany apôstôly Jaona izany ary amin'ny toko 9, Jaona toko 9, ny andininy 7:30. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Mampahatsiaro ahy ny tantaran'ny natogavan'ireo Amerikanina teny amin'ny volana izany. Nametraka voalohany indrindra ny tongony teny amin'ny volana ny Amerikanina tamin'ny 20 Jolay 1799. Rehefa nankeny amin'ny volana izy ireo dia lazaina hoe niakatra teny amin'ny volana izy telo lahy. Fa Jesosy kosa ry havana, ilay zanak'Andriamanitra raha tonga tetỳ an-tany izy, dia ny teny hoe nidina no nampiasain'ny soratra masina. Ny fetin'ny Noely zany dia fety fahatserovana ny nidinan'i Jesosy Kristy ho eo anivontsika. Fomba nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany sy ny faharetany amintsika izany, izy izay naniry indrindra koa ny hitoerantsika olombelona eo amin'izany fitiavany izany. Marobe ireo kristianina izay tsy mankalaza ny fety 20 Desambra. Nefa hoy aho teo hoe tokony ho ararotontsika izany andro izany mba hijoroantsika ho vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao sy ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Aoka samy hitodika ny fiainantsika lasa isika, ahatsiaro ny tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika sy ny nampaharetany ny famonram-pony tamintsika, ka hitsaoka sy hiekohoka koa eo amin'ilay mpamonjy izay nidina hamonjy antsika isika, ary koa hisaotra sy hidera ary hankalaza azy. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, mahatsiaro ny tantananao anay nandritra izay andro sy taona maro lasa izay zahay, ary dia velom-pisaorana sy fankalazana ny anaranao. Dia rainay mandrakizay izany anaranao izany satria mbola nivelominao izahay, notahianao ary nandrotsahanao ny fahasoavanao, ka mbola nahatratra indray ity andro masina ity, dia ny sabatanao izay hiaonanay aminao sy hifankahitanay eto amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao. Tsaroanay tokoa fa tsy ny raharaha nanao atsirambina ary nanaonao filatsy mahita izahay tamin'ny fiainanay lasa rehetra. Tsy mendrika, meloka sy mpanoty izay ary maniry indrindra sy mangataka ny famonram-ponao amin'ity maraina ity. Sahy ary afaka manao izany izahay, satria Andriamanitra mamindra fo, maro-po sady be famonram-po ianao. Ankehitriny kosa, raha hifarana tsy ho ela ity taona 120 sy 2000 ity,
ka hiatrika indray ny taona vaovao 2024 engane mba ho tsaroanay sy ho tadidinay mandrakariva ary ho latsapaka ao am-ponay ny teny izay nomenao anay androany. Ampio ny tsirairay avy aminay izay manatrika eto, mba tsy hanjoy ny andro lava fa kosa hahay anararoatra izao tombonandro izay mbola omenao anay izao, mba hiverenanay aminao ka hampifanarahanay ny fiainanay amin'ny sitraponao. Tsy ho vitan'ny herin'ny tenanay samirery nefa izany raha eo, raha tsy momba sy mita ary miaraka aminay ny fanahinao. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, ary isaorana ianao sahady ny valimbavaka izay omenao anay. Amen. Isaorantsika ny Ray aman-dreny mpitandrina Louis Norbert Rakotonanahy tamin'izay fampaherezana izay nozarainy teo izay ary nonay fa samy nandray ny sakafom-panahavitsika tsirairay avy tany an-tokantrano tany na izay manaraka rehetra n'aiza misy anao. Entintsika maranana ankirana izao fotoanandroany izao dia ndeha ho vetesitsika indray ny hira tsy takatry ny saiko akory ao amin'ny firana fa 510 andiny voaloha, fatelo ary faefatra no ataontsika ao anatin'izany. Tsy takatry ny saiko akory ny fitiavana ry tompo zany ny ory amonjy aiza nefinoko fatenana ka itokiko tsy faliko mandrapiave nilalaraina izay iverenana tsy misy raha maventy ny fitiavana na feo mirindra sy mirenty toa feo anjery izao nefinoko fatena aina ka itokiko sy fariko mandrapiave nilay maraina izay iverenana atrizay ry tompo tia ary ankotrary utakatro ilay fitia nasemporavary nefinoko fazahany ka itokiko sy fariko ary rey fatampitrady teo fiainako azy. Aoka ho feny fahazavana ny tarehintsika, aoka hifaly ny fontsika. Tiantsika Andriamanitra ry havana satria nidina ary velona eteny ivontsika ny zanany mba hamonjy sy hanavotra antsika. Hitahy ianao ne Jehova ka hiaro anao. Ampamiratriratra ny tavany aminao ne Jehova ka hanome anao fiadanana, mandehana amin'ny fiadanana. Amen.
atreo indray ny fotoanantsika androany dia misaotra antsika tsirairay avy nanaraka any tokantrano any dia misaotra n'Andriamanitra na tanteraka an'izao fotoana androany izao. Inoko sa tena haiko fa samy natsapa fiadanam-po, natsapa fitahina isika tsirairay avy tamin'ity fotoana androany ity. Dia manasanao sahady indray anatrika ny fotoana amin'ny heriny an'io toy izao dia mampahery ihany koa ny tsirairay avy na dia eo aza ny aretina na dia mafy aza ny atsika ny adidy amanandraikitra tsy maintsy mbola atao rehetrarehetra mampahery any tsirairay avy any atokantrano any dia manome fotoananao indray amin'ny heriny an'io toy izao eto amin'ny Zoom sy ny tambazotra YouTube hatrany. Misaotra tompoko.